Tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ny solombavambahoaka ny fihaonana amin'ny mpandraharaha tsy miankina. Ny alatsinainy ho avy izao no hanatanterahana izay fihaonana izay ka andeha hoarantsika ao anatin'ity fanadidina ity. Manan-danja ary mitondra anjara biriky goavana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny mpandraharaha tsy miankina, hoy ny solombavambahoaka ny Kongo Razafy Tsiandrofa Jean Brunel. Ny fotoana amin'ny alatsinainy ho avy izao io dia natao ifanakalozan'ny mpandraharaha amin'ny fahefana mpanao lalàna. Ny sehatra tsy miankina dia mitondra anjara biriky goavana be eo amin'ny fampandrosoana ny firenena sy fanomezana aina indray ny lafin'ny toe-karena eto amin'ny firenena. Ka mba ahafahan'izy ireo miasa malalaka dia tokony henona ny hevitry ireo fa manana ny ambarany ihany koa izy eo amin'ny fanatsarana samihafa izay tokony ho atao ao anatin'ny teti-bola. Ka mbola vanim-potoana izao andinihana lalina ny teti-bola, mbola misy fanitsiana azo atao, misy fanatsarana azo raisina, dia izay no antony henona ny tsy miankina sy ireo mpisehatra amin'izay lafin'ny toe-karena izay eto amin'ny firenena. Ary ny tanjontsika koa ange dia mba mazava hoe mba mena aina ireo mpandraharaha ara-toe-karena teratany fa tsy sanatria ho vahiny foana no matanjaka amin'izay lafin'ny firenena izay eto amin'ny firenena. Ny mpandraharaha izay nandalo sedra maro tao anatin'ny krizy ankoatra dia anisan'ny olana mbola mitohy ary misy akony amin'ny asa amin'ny sehatry ny fandraharahana ny fisian'ny delestazy amin'ny toerana samihafa eto amin'ny nosy. Everina fa anisan'ny horesana ireo tepika ireo mandritry ny fihaonana eo amin'ny mpandraharaha sy ny solombavambahoaka izay totosaina ny alatsinainy ho avy izao eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza.